Jeunes bacheliers, futurs étudiants, vous cherchez une formation fiable et tournée vers l'avenir? L'ASEM Business School, établissement d'enseignement supérieur privé, vous invite à un événement exceptionnel. De l'éducation-formation à l'entrepreneuriat, première édition, ce vendredi 30 mai 2025 à partir de 9h à l'immeuble ASEM 1/4 Vente. Au programme, conférences et débats, simulations et jeux d'entreprise, concours de pitch, exposition des prototypes et avancée des résultats de projet, rencontres professionnelles, ainsi que la présentation exclusive de l'ABS et de ses spécificités pédagogiques. Toutes ces prestations sont assurées par nos étudiants et sont totalement gratuites. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 034 15 614 34. ASEM Business School, plus qu'un diplôme, un avenir. ASEM Business School, acteur du développement durable. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny ASEM TV, manambahiny tsika androany ry zareo avy eo amin'ny ASEM Business School Ankadivato iresadresaka momba ny hetsika izay ho tontosainy amin'ny 30 ny volana May ho avy izao. Miarabanareo mianadahy dia tonga soa eto amin'ny ASEM TV. Miaraban'ny Soambola dia miaraban'ny mpijery. Miaraban'ny Soambola dia miaraban'ny mpijery ihany koa. Araka ny dokam-barotra izay hitantsika teo iny dia inona marina moa izany ilay hetsika izay ho karakaranareo amin'ny 30 May ho avy izao. Io hetsika io zany dia mitondra ny lohateny hoe de l'éducation, formation à l'entrepreneuriat. Dia izy io dia organisen'ny mpianatry ASEM Business School anampinan'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra hiditra ao amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony. Araka izany dia manahoana moa izany ny zotran'ilay hetsika? Amin'andro io zegny zahay mikaiky ray aman-dreny ndraiky mpianatra izay intéressé mikasika création d'entreprise. Ka eo misy stand maromaro ahitana izay mpianatra boaka amin'ny ASEM Ankadivato anaboaka projet izay agnatin'ny eritreritrinay. Ka eo amin'izay ka misy conférence débat koa ataonay mikasiky fomba ahaizan'ny mpianatra karakory hiditra amin'ny université araiky dia araiky amin'izay mikasiky création d'entreprise. Mety hoe misy afaka anampina aty amin'izay voalazan'ny karaina teo izay ve? Tiako ampiana kely amin'ilay zavatra notenenin'ny karaina teo zany dia eo ihany koa ny step up business izay activité anankiray entin'ny mpianatra hanehoana izany fiainana ao anatina entreprise zany. Dia tsy andaniny koa amin'io fotoana io dia hiprésenter prototype ny projet anay ihany koa izay amin'io andro. Izay rehetra izay zany dia mety hoe inona ny tombony ho an'ireo mpitsidika ny hetsika amin'io andro? Ny tombony ho an'izay mitsidika ny hetsika amin'io andro io zany dia manampy an zareo izay hisafidy lalam-piofanana sy sekoly ambony mifandrify amin'ny tanjona ny zareo. Dia ny tombotsoa faharoa dia ahafahan'ny zareo mahita mivantana ny zava-bitan'ny mpianatra rehetrarehetra nandritra ny herintaona tao amin'ny ASEM Business School. Dia raha ho anareo mpikarakara manokana, satria misy ny tombony ho an'ny mpitsidika dia tsy maintsy misy koa ny tombony ho an'ny mpikarakara, dia inona mety ho tombony ho anareo? Tombony ho anay mikarakara zegny amin'andro io ahafahanay magnaboaka fahaizanay miorganiser ndraiky mampahita complémentarité entre théorie et pratique mikasiky management. Amin'io koa zegny fomba ahafahanay miprouver fa zay mpianatra mavita raha maventy fo nata misy tsy fitovizana tagnatin'ny membre d'équipe. Mba maharanantsika azy dia mety hoe misy fahaletana ve ataonareo mianadahy? Manentana anareo tonga maro amin'ny zoma fa 30 ny volana May ho avy izao fa zava-dehibe ho an'ny ho avintsika ny ho velabelaranao. Izy io dia manomboka amin'ny 9 ora maraina ary maimaimpona ny hetsika rehetrarehetra izay atao amin'ny établissement amin'io andro io. Misaotra betsaka tompoko. Misaotra betsaka nareo mianadahy vahiny teto amin'ny ASEM TV dia amin'ny 30 izany ny fotoanantsika. Ie dia misaotra betsaka ny Soambola nandray anay sy karaina teto amin'ny ASEM TV androany dia tsy manan-kambara intsony za fa dia tongava maro e. Dia ary mahakasika an'iny dia amin'ny 30 May ho avy izao ny fotoanantsika manentana anareo hatrany anaraka ny ASEM TV sy ny page official-ny ASEM Business School Madagasikara dia azo adino ihany koa fa efa afaka arahana amin'ny YouTube ny ASEM TV. Dia no matomboko.